Nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra mpikarakara ilay fivoriambe ho an'ny mampiasa ny teny Frantsay ampahana manontolo ireo tompon'andraikitra mpikarakara izany fihaonana izany niarahan'izy ireo tamin'ireo mpiantsehatra makasika indrindra ny fampiantranona sy ny tontolon'ny fisakafoana zany mivondrona ao anatin'ny FHORM. Ity fihaonana ity moa natao dia nentina indrindra anamafisana ny fahaiza-manao entina hiatrehana ireo vahiny marobe ho avy eto Madagasikara. Volana vitsivitsy monja melohan'ny fanombohan'ny fivoriambe atampo fahenina ambin'ny folon'ny tany mampiasa ny teny Frantsay dia fandaminana matipaika amin'ny fandraisana ireo vahiny andray anjara amin'izany fivoriana izany no nitanterahana androany teny amin'ny lampam-panjakana Ambotsorojitra. Tao anatin'ny fihaonana teo amin'ny mpikarakara ity fivoriambe ity izay nitarihan'ny délégué général Mampiasa sy ny fikambanam-pandraraha eo amin'ny sehatra ny fandraisam-bahiny ny toeram-pisakafoanana eto Madagasikara no namelabelarana ireo fenitra takiana ahafahana mandritra ny asa meloa mandritra ary aorian'ny fivoriambe. Ny sarta moa zany rehefa hitanareo araka mahasarta anazy dia ohatran'ny hoe fenitra tokony arahana mba ahafahana zahoana zavatra tsara ao anatin'io be da be ny mivalopolo isan'ireo critères ao anaty charte de qualité ohatra fotsiny amin'izany hoe raha resaka personnel hoe mba olona mahay mitsikitsika olona miaraba izany ao anatin'ny charte daholo zany izy zavatra zay ao anatin'izany koa ny resaka hoe mba hita le établissement fa tsy maizimaizina fa mba misy jiro ao mba misy panneau d'indication zany mazava tsara izay ao anatin'le charte zay teneniko hoe io charte io zany tsy hoe charte tsy ho takatra satria maro ny charte any ivelany any raha raisitsika fotsiny ny mauriciana ngeny ny mauriciana efa misy 600 article any raha tsy diso izay nahitantsika tamin'ny fa nitsika mbola 80 satria alefa par étape moa zany alefa tsikelikely io zavatra io satria raha malala ny situation misy atsika kanefa ny tsaroro fa ny resaka fizahantany resahana ny olona any ivelany na alefanao mandeha anaty fotaka ary izy ny atoandro dia rehefa tonga izy ny amin'ny alina dia mila foana ny hôtelany mila chambre ary ny azy ilay foana steak frite zany hoe sakafo sa mitovy amin'ny any aminy ny atoandro izy ny azo mampanaovana fizahantany isan-karazany fa ny amin'ny alina izy tsy maintsy mipetraka amina hôtel 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles amin'ny zavatra dedaminy. Manoloana ny fandraisana amin'ny fivoriambe ny tany mampiasa ny teny Frantsay dia maro ireo fiara-miasa amin'ireo firenena hafa sy ny lalam-bola entina matsina ireo fikarakarana sy fandraisana samihafa amin'izany fivoriana izany. Fa raha mahita 3 millions d'euros tsika eo dia efa tena faly amin'izy io ary izany milaza aminareo fa mety ohatran'izany izy io satria nahoana izareo ireo opérateur avy any ivelany ohatran'ny hoe avy any La Réunion ohatra na avy any Maurice dia efa misy nanatona anay fa te hiditra ao anatin'ny fikambanana les amis de la Francophonie io ihany koa ary apiditra an'izany vola izany fa mihoatran'izany izy io satria izao ohatra zany zao tsy voalazako ao anatin'izay 20 milliards d'ariary zay ny équipement ho atao amin'ny ry amin'ny hôpitalerie izay iarahantsika amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena ny velany ary mbola tsy azoko vinavina loatra zay tena vidiny ankehitriny satria mbola misy fifanarahana momban'izay fantatrareo ihany koa fa nisy fifanarahana ny fanaovan'ny ministera mikarakara ny fanajariana ny tany sy ireo mpandraraha avy any velany momba ny fanamboarana ny aéroport vaovao eria Ivato zay aéroport zay zany dia vola akoatrany ireo voatanisako aminareo reo zany hoe sady tafiditra ao amin'ny fandraisana ny vahiny amin'ny volana novembre no tafiditra ihany koa mandela zayko hoe amin'ny fivoarany fandraisana ery amin'ny aéroport amin'ny akapobeany eny Ivato. Mariana fa efa nisy fitsidiana nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny OIF nitily ireo trano fandraisam-bahiny 20 eto Andrenivohitra izay andray olona 3 arivo mandritra ny fihaonana tampony amin'ny volana novambra ho avy io.